Ny fivoriana androany moa dia fivoriana izay nataony OMC national mba ahafahana manazava ny tetikasa ireo amivondrona ny fiarahamonina, ny ray aman-dreny ara-drazana, ara-panahy amin'ny vondrona politika ihany koa aty faritra atsimo andrefana fa indrindra dia natao ho an'ny vahoaka izay solon-tenan'izareo satria fantatrareo fa ny fitondram-panjakana dia mametraka olo aram-pahamehana ny fampirobona ny indostria, ny zavatra mamaritra ny otrik'arena aty amin'ny faritra atsimo andrefana dia ny mahakasika ny arena kibon'ny tany. Raha ampiroborobo ny indostria tsika dia mahakasika an'izay industrie extractive zay zany no zava-dehibe. Fantatsika fa misy ny tetikasa base tuléaire izay tetikasa anankiray izay napetraka atsika ho tena fanohitra fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Ny filohan'ny République ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina dia nanao ny haintsozavatra mba ho tena tetikasa izy fiantraikany tokoa fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimo andrefana fa indrindra ata ny district ny Toliara voalohany sy Toliara faharoa. Ny asan'ny fitondram-panjakana dia mitondra izay ataoko hoe tantsoroka zay mba hanantanterahana ny tetikasana goavana be. Raha mahafantatra fa misy ny tsy fitovizana eo amin'ny tombon'andraikitra aty an-toerana na ny bofidy zany na ny anivon'ny ray aman-dreny ihany koa maro samihafa dia izay no mila apetraka ny lamina mba isiany fifarombonana, isiany fandraisana andraikitra mba ho tena lalana anankiray ahafahantsika mampandroso. Fa izay ny faritra atsimo andrefana zao tetikasa zao. Ny fanirianay dia tetikasa ohatran'izao sy tetikasa hafa satria betsaka ny tetikasa hafa ihany koa mbola eo an-dalana famonjena voalohana anazy tsika amin'izao fotoana zao. Tena ny faritra tia atsimo ny ankapobeny dia io no locomotive mitondra fampandrosoana Madagasikara. Ary fantatsika fa zava-dehibe tokoa zao tetikasa zao izay no nampiotro anazy tao anatin'ny fotoana lavalava mba hanafahantsika tena nanao négociation teo ambany fitariana Andriamatoa filohan'ny République mba ho tena izy fiantraikany tokoa zao tetikasa zao fa tsy ohatran'ny tetikasa izay lasa ohatran'ny hoe fotsiny tombontsoany le mpitondra vola no hita anatiny. Ary za misaotra makateny ihany koa ireo ray aman-dreny rehetrarehetra aty an-toerana ataony izay tsy mankasitraka atao ihany koa ny mankasitraka kanefa kosa rehefa ny fanazavana ny fandinihana dia samy matsapa ny rehetrarehetra fa izay ihany no ahafahantsika manomboka an'izany tena fampandrosoana zany amin'ny alalan'ny fampirobona ny indostria ny rena kibon'ny tany ety amin'ny faritra atsimo andrefana. Ary izay no tsy maintsy arana maso ny fanapahan-kevitra maro isan-karazany izay raisina mandritra zao fotoana zao mba tsy hisy diso anjara ao anatin'izany ny tombon'andraikitra rehetrarehetra indrindra amin'ny fiantraikany eo amin'ny fampandrosoana aty amin'ny faritra. Resaka rehetrarehetra. Misy fanapahan-kevitra ve tompoko hoe inona ny dingana aorinan'izao fivoriana teo? Be dia be ny fanapahan-kevitra azoko volaza teo dia voalohany indrindra dia ny fiombonana rehetrarehetra anohy na ny mpanohitra ny fitondram-panjakana dia samby esilatra amin'izao fotoana zao ny ray aman-dreny rehetrarehetra samby esilatra fa iroso, andrian-tanana, ijoro, iaro zao tetikasa zao. Zavatra lehibe zany. Ny faharoa ambadikin'izany dia ny hoe misy fanatsarana ny fandraisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rehetrarehetra satria tao anatin'ny fotoana ny fampiantona zay dia vao manomboka iverina ny asa izay sahan'ny base tuléaire dia ny fahavononan'izareo hiara-iasa amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny fijerena hoe inona ny mbola mety olana madinidinika dia famanana izay olana zay. Zay mahatsapa fa
zay favonona mission anivon'ny base toliara zay dia endrika anankiray hitarafantsika sahady fa aomby zao tetikasa zao. Resaka rehetrarehetra.